Kory aby io Jocelyn indray miaraka aminao vidéo ray vaovao mahakasika ny affiliation indrindra ho antsika eto Madagasikara. Izao no tafaraka amiko dia Jocelyn Randriana Soniaina no miaraka aminao araka ny hitanao amin'ny profil Facebook ty ary efa fenofeno ny isan'ny namana dia manasanao i-clique an'ilay suivi na follow eto amin'ny placen'izay dia maharaka an'ireo posta maro samihafa ataoko amin'ny miaraka ianao. Efa 1001 tsika manaradia ary mino fa hitombo hatrany hatrany zay. Moa zany ny main business zany na lay business tena ataoko dia lay S-group ary hitantsika ombenimbeny eny amin'ny posta ataoko eny zay ary misy ihany koa ny ataontsika hoe resaka crypto-monnaie, eo ihany koa ny crypto-monnaie ho an'izay mbola tsy mahalala vola virtuelle fa à l'échelle internationale fotsiny izy dia ny mitovy amin'ny vola reny zany. Ary eo ihany koa ny tontolo ny affiliation zay hitantsika ary zay no idirantsika amin'ny vidéo androany. Dia mbola azonao atao ihany koa ny fandray amiko ao anatin'ity page Jocelyn Randriana Soniaina ity ihany fa mahatratra 930 nareo manaradia ato ary 3,000 mahery ihany koa ny like an'izy. Aza dino mbola latsaka kely zany le mi-like, aza dino ny mizay mampazy raha ohatra ka mahasoanao le izy. Ato ny anarahanao an'ireo vidéo maro samihafa mahakasika izay tontolo ny asa amin'ny internet zay ataoko zay ary anasako anao mandeha anao amin'ny onglet plus na more dia misy an'ilay hoe vidéo dia afaka arahanao ao. Misy ihany koa ny photo amin'ireo posta maro samihafa ataoko an'ireny. Dia ity posta anankiray ity mahakasika an'ilay affiliation zay mampiasa ny ataontsika hoe funnel profit passport. Io zany no arahantsika zany zao ary anasako anao handrainao tsara sy anaraka tsara vidéo hatramin'ny farany. Mialohan'ny tena anomboana dia azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny canal YouTube koa Jocelyn Randriana Soniaina ihany. Efa mahatratra 590 nareo s'inscrire na s'abonner amin'ny canal koa ary ato no anarahanareo an'ilay vidéo na mahakasika ny groupe zay na mahakasika ny profit passport. Indrindra vidéo arahanao ty zany dia posteko ato ihany koa dia afaka téléchargenao jerenao miadana. Dia lasa aritsika anomboka ny vidéo avy hatrany. Hitantsika ombenimbeny ihany na miaraka amin'ity vidéo ty zany misy an'ity posta, misy an'ity roy profit passport ty. Dia saiko anao i-clique an'ity roy ty dia mitarika anao zay amin'ity page ty. Page anankiray manoro anao ahoana ny anomboana ny affiliation. Ny affiliation amin'ny ankapobeny ho antsika zay mbola tsy mahalala dia ny fiainantsika amin'ny ankapobeny mihitsy no tafiditra ao anatin'io affiliation io. Zany hoe misy produit anankiray vidinao iny dia amidinao indray mandeha dia mahazo commission avy amin'iny ianao. Zay ny atao hoe affiliation. Ohatra na reny friperie na reny épicerie na reny takalo maro samihafa reny dia azo lazaina affiliation daholo. Zany hoe misy produit ao anatiny zany. Raha izy zany système azahoana vola fotsiny fa tsisy produit dia zay le zany hoe le vola no ahodikodina eo dia zay le ponzi. Fa la izy raha vao mitenitsika affiliation dia misy produit ao anatiny ao. Dia ny produit arahantsika ao anatin'ny profit passport io dia misy produit anankiefatra ao anatiny ary idirantsika zay fanazavana bebe koa an'izay rehefa avy eo. Fa vao miditra ny roy iny ianao dia misy an'ity hoe ataontsika hoe page de capture anankiray ity manontany hoe anao hoe tia azo $2000 cash isan'andro na ataontsika hoe mialohan'ny 720 ora idiranao amin'ity système ty. Dia manaiky ianao dia cliquenao le yes I do dia mitarika anao zay avy hatrany
atao anatin'ilay etape faharoa dia ny mangataka ny adresy email anao. Ny angatahako aminao dia ny ampiditra ny adresy email ary angatahany eto ambany eto mihitsy moa zay ny antony dia ao no anarahanao an'ilay suivi na ny ataontsika hoe email marketing avy amin'ny tompon'ilay système mandefa rehetrarehetra ny tsara ho fantatra rehetrarehetra. Vao tafiditra anao ny adresy email dia klikena avy hatrany ilay hoe click here to continue. Dia mitarika anao zay amina video webinar anankiray manazavazava an'ilay système. Ty ny fanazavana anazy amina ataontsika video 4 minutes eo manazava ny système profit passeport amin'ny ankapobeny. Dia hitantsika misy an'ireo proof de paiement azon'ny olona rehetrarehetra, misy ny mioffrir tôbila, ny fianakaviany hitantsika reny ary iaho anisany nahazo paiement tamin'io système io koa tamin'ny 2020 fa nisy taona moa zany le système atao anatiny satria fitambarana système zany lay profit passeport azahoanao commission. Dia fa lien anankiray ihany no anaovana promotion l'izy. Dia nisy fanamboarana lay business voalohany tao anatiny ny hatsara kokoa dia zao izy zany vao miverina normal tsara indray ary niova ny anarany fa ny firafitrany tsy niova amin'ny ankapobeny fa ny niova ny anarany mihatsara bebe koa izy satria novana ny mode de paiement ary maro be moa zany. Dia hitantsika ireo proof de paiement rehetrarehetra, hitantsika ireo mbola aseko anareo ny anahy ao anatin'ny groupe ohatran'ny reto namana reto rehefa avy eo fa raha ohatra ka mahalina anao zay dia azadiny miditra avy hatrany amin'ny roy ataoko anao teo. Dia vao tafiditra ao amin'ny page ty anao dia misy an'ity BDB any amin'ity page ty zany hoe karazana ataontsika fijoroana vavolombelona amin'ilay fahazoana paiement zay izy io na video na photo hitantsika ao ireo. Dia ohatran'ny an'ity lorna ty zao dia nahazo $4000 izy ao anatin'ny ray herinandro hitantsika ireo. Dia io izy mahazo $2000 anankiray dia ato koa zany $2000 anankiray. Dia maromaro ny fijoroana vavolombelona zay fa raha mahalina anao zany le système ty zao Jeffrews nahazo $4000 mandritra n'izy mitondra tôbila handeha anao shopping tsika io zany. Dia vao hitanao le bouton satria preuve de paiement lava be ato fa vao mahita an'ity bouton ty anao dia klikenao ty dia mitondra antsika makato amin'ny page ny webinar na lay ataontsika video fampianarana ankapobeny ny système maharitra any amin'ny adiny ray sasany any izy ty dia araho tsara ary manokana fotoana tsara ianao miezaka miconcentré tsara satria ny zavatra sarotra amin'izao fotoana iainantsika zao dia ny ahitana système hoe mandeha mipaye tsara ary tsy misy loky ianao. Zay zany ny tena zava-dehibe amin'izao fotoana zao satria maro be ny système misy loky any ary verivery vola fahatany ianao fa mila mahafantatra tsara anao hoe inona ny système tena tsara tsy havery volanao ary azahoam-bola. Dia ity video omeko anao ty zany no manoro an'izay indrindra makasika an'ity ataontsika hoe marketing système profit passeport ty. Ianao tsy manao ininona fa zavatra ataonao dia misinscrire ianao dia miupgrade ny comptenao any amin'ny azahoanao an'ilay licence arakaraka ny moyen nananao ahafahanao mirevendre an'ilay produit. Zay ihany no ataonao zany hoe configure anazy tsara ary zay no atoroko anao anatin'ity video ty. Dia raha tsara le webinar manoro anao ny rehetrarehetra hatramin'ny hoe ahoana ny azahoana trafic na le fahazahoana an'ireo olona hividy an'ireo produit
afatorony ao anatin'ilay webinar ato zany zay. Dia ny nany site akanao an'lay olona sy ny torolalana rehetrarehetra zay azonao raha zay mahalava be an'lay vidéo ato ty. Ary zay no angatahako anao maka fotoana tsara anao de mandray note amin'ny teny anglisy le vidéo fa na de arahanao na tsy mahay teny anglisy anao dia ho azonao ny tiany ambara. Ho vita le webinar dia cliquenao am'izay eto misy bouton zay eto raha ohatra ka tsy mbola membre ianao, fa raha fa membre ianao dia ity no meny eo hoe fa olona fa mijery an'io webinar io zany. Ianao tsy afaka mandingana zany fa tsy maintsy eo ianao aloha mandritra ny adin'ray sasany mijery tsara n'ity vidéo ty. Tô betsaka méga ahafahanao manaraka tsara le vidéo. De cliquenao am'izay ny manaraka dia raha vao avy clique an'iny ianao dia tonga eto dia manontany izy hoe écrit compte vaovao ianao sa olona efa membre. Dia raha olom-baovao ianao mahatonga mijery an'ity vidéo ty dia fenoana tsara reto ny first name ny fanampianarana anao iny dia last name le anarana amindray ozintsika na anarana en famille iny zany. Dia ny adresse email averinao eto indray mandeha ilay adresse gmail dia cliquena am'izay le hoe create my account. De fa membre ianao dia miditra atao am'izay de miverina manao an'ilay login am'izay ianao de vidirina le adresse email. Ialatsiny somary takona kely ny anahy fa perso le izy. Dia tonga ato amin'ny page final am'izay ianao zany de misy vidéo kely eto manazava aminao lay tokony ataonao mahakasika anazy ty. Ary mahazo an'ilay lien nao ianao eto ambanin'ilay vidéo eto ty. Ty lien ty zany no hoentinao manao promotion any dia arakaraka an'ilay toerana nanaovanao an'ilay promotion ohatra hoe Facebook zao dia soloina le eto amin'le SRC io source andikan'io de ty ohatra ny anazy zao 104 iny numéro d'identification nao zany amin'ny affiliation iny numéro nao dia ity replace me ity zany lay soloinao arakaraka ny toerana anaovanao n'lay trafic dia ahafahanao manao suivi tsara hoe avy aiza le olona miditra. Afaka jerenao zay ao amin'ny onglet referral sato rehefa ohatra ka miditra le olona hividy an'ilay produit avy aminao. Dia produit voalohany misy an'ilay azahoanao an'ilay commission $2000 na isan'andro na isan-kerinandro arakaraka ny vente vitanao zany. Tsisy hoe vente garantie fa arakaraka ny asanao hoe fomba fiasanao ihany io no alafosanao sy ny méthode nao na méthodologie hoentinao mivarotra zany. Dia ny produit voalohany ny U1 Life dia tsy inona akory fa lay Easy One Up teo aloha. Dia vao cliquenao de reto zany banga reto ambany reto aloha zay zany ny produit voalohany. Ny produit faharoa dia resaka social media zay zahoanao $300 isaky ny vente 100% commission daholo ny ato anatin'ity système ty. Dia produit fahatelo azahoanao $748 no miakatra commission isaky ny vente vitanao. Ary tsisy hoe abonnement na ohatran'izany ary ny produit fahaefatra farany dia azahoanao commission mihoatra ny $3,000
mahery isaky ny trafika vitanao zany. Dia ity moa resaka trafika ity no ividiananao an'ilay trafika anaovanao an'ilay fitadiavana an'ireo olona ividy an'ilay produit. Na misy ihany koa source de trafic maro mbola azoko tenenina manaraka any, ohatra ny Udemy sy maro be izy ihany afaka arahanao amin'ny vidéo manaraka asehako indray zay ary ireo le produit anakefatra azahoanao commission 100 isan-jato ao anatiny ao, fa itsika ny focus amin'ity produit voalohany ity satria io ny hitanao amin'ny proof be dia be nataon'le olona zay mitsory vavolombelona nasehako anao teto amin'ny page be dia be reto dia saika atao amin'io système voalohany io one new life na koa ataontsika hoe easy one up amin'ny teo aloha raha ihany zany zay dia ahoana ny fomba fiactivena an'ilay système, zany hoe ianao ahoana ny azahoana ny licence zany, satria ianao vidy an'le produit de mahazo licence ianao ahafahanao revendre an'le izy. Dia tsotra kely izy cliquenao avy hatrany ilay hoe activate this income, dia mitaky anao avy hatrany zay eto amin'ity page ohatran'izao ity inscription amin'ny izy one up na i one new life amin'izao fotoan'izao. Dia fenoinao tsara ny banga ny full name na ataonao prénom eto dia ny nom eto dia mampiasa pseudo le username pseudo no ampidirinao eto, afaka ataonao ny prénom ihany no averineo raha ohatra ka mbola tsy misy mitovy aminazy atao anatin'ny système. Dia ny adresse email nataonao tary amin'ny Gmail igny ihany no afeninao eto dia ny manaraka ny mot de passe ataovy sécuriser tsara 710 arobasy namandreny de na dollar reny ataonao caractère spéciaux zany afangaro anazy ao. Dia ny adresse misy anao zany hoe toerana misy anao dia ny numéro téléphone dia ny fokotaninareo dia ny province dia ny code ny omzipa zany le code postal ohatra hoe zao Fianaratsoa 301 de efa mety dia raha tanànao 101 de efa mety dia ohatr'izay aratranitrany vita zay cliquena avy hatrany ilay submit na submit vita zay manao login avy hatrany ianao. Inona lay one new life? One new life dia produit affiliation misy nanomboka ny taona 2016 nakaty, zany hoe efa mankalaza ataontsika hoe fahaenina taona ny zany zao ny Sina ary efa nanova fiainan'olona amina tapitrisany maro teto ambonin'ny tany. Dia misy ty le site amin'ny ankapobeny afaka jerenao amin'ny teny malagasy le izy fa misy produit anaky enina atao anatiny. Dia na fonizy mbola tamin'ny izy one up koa ny anarany dia mbola io ihany ny produit fa ny contenu ny miova ny atsara bebe kokoa zany ary tatsika reto zany le produit ao anatiny reto daholo ny produit ao anatiny na ny vokatra ao anatin'ity one new life ty. Dia voalohany elevation basique zay hitanao ny fanaovana an'ireny page de capture reny zany na opt-in page opt-in custom zany hoe afaka editenao zany. Dia misy vidéo fiofananao anatiny mahakasika an'io misy 670 dia mividiny $30 isaka malafo ianao mahazo $500, zany hoe ny $10 ny système $500 anao. Dia ny produit faharoa elevation élite ary misy an'ireo ataontsika raha ohatra zany anao tonga dia miditra ato dia azonao avy hatrany ilay produit voalohany elevation basique tonga dia efa inclus ao anatiny zany le izy. Dia ny misy ny pack
social media zany atao anatiny ato manokana, ary misy 720 ny vidéo ifananao anatiny ary amidy amin'ny 110 $. Disaka malafo ianao mahazo $100 zay maha 100% commission anazy dia $10 any système. Dia ny produit fahatelo Vertex, ary mazava ho azy produit anankiroa teo alohany tonga dia azonao ny version basique sy ny version elite zany tonga dia azonao. Dia ny ato indray resaka karazana ataontsika mail marketing, zany hoe modèle na mail marketing na ataontsika hoe template mailaka manokana. Dia ato misy 270 vidéo fiofanana atao anatiny ity, dia mana vidiny $570. Dia isaka malafo ianao mahazo $250 na $570. Dia produit efatra ny Vertex Elite, zao azy ny ambany rehetra tonga dia azonao. Dia ato ny tena produit ato zany dia ny logo manokana, zany hoe resaka fanamboarana logo sy ny pitsopitsony ao anatin'izay. Dia misy 630 ny fiofanana anatiny, vidéo 630 zany no arahanao ao, dia afaka téléchargenao rehefa voavidinao le izy. Dia $500 vidiny, dia ny $500 anao isaka malafo ianao, zany hoe infini io. Dia ny $50 any système. Dia ny produit faha 10 dia ny Vertex Pro Connect, mazava ho azy ny eo ambany rehetrarehetra tonga dia ao anatiny, afaka tonga dia miditra amin'ity ianao na tonga dia miditra amin'ity farany ity, fa ohatr'izay zany ny système an'le izy. Dia ny ato indray karazana ataontsika hoe fanel zany na hoe fantsona pejy marobe, zany hoe karazana modèle na fanel na fantsona pejy fantsona zany le izy, zany hoe page de capture miaraka amin'ny email marketing miaraka aminazy zany inclus ao anatiny. Misy 730 ny vidéo fifanana ao anatiny, ary $1100 na $1,000 ny vidiny. Dia isaka malafo ianao mahazo $1,000 ary ny $100 any système. Dia ny produit farany dia ny Vertex Live, mazava ho azy ny eo alohany rehetra ao anatiny. Dia ato ny azoanao andreo site manokana na ataontsika hoe tranokala manokana mahakasika ny businessnao. Dia misy 220 ny vidéo fiofanana ao anatiny, ny vidiny $2,500 $, ny vidiny. Dia ny $2,000 anao ary ny $500 any système isaka mavidinao. Inona ho an'io life anazy? Raha zavaina bebe koa izy zany dia hoe ny premier vente tonga dia azonao ny commission, ny deuxième vente miakatra ao amin'ilay olona nanao partage na ny introduire anao tamin'ilay système, zay le maha one up anazy. Dia ny manomboka amin'ny faharoa, manomboka amin'ny fahatelo, manomboka amin'ny fahatelo jusqu'any amin'ny infini, ny vente rehetrarehetra dia azonao amin'izay ny commission, zany hoe premier vente sy ny fahatelo jusqu'amin'ny infini zany ny commission azonao. Fa misy règlement ihany koa le izy. Raha ohatra ka ianao zao ohatrany anahy zao niditra tamin'ny version basique aloha, dia misy fotoana nahalafo tato amin'ny Vertex tato anankiroa, dia lasa nilay parrainko le izy satria tsy qualifié, zany hoe tsy azoko le licence ivarotana an'ity, tonga dia le olona any ambony no
mahazo anazy. De niezaka nanao vanteny ihany moa ary ity sary mampiseho an'izay fivoarako zay. Tatsika 39 ny olona inscrit tamiko, mbola tsy nahavita vanty aho, tsisy active membre eto na tamin'ny voalohany zany dia ihany efa activé amin'ny élévation. Hitantsika ety tany amin'ny 12 juillet 2020 niditra ny activé an'ilay pack. De fa nisy mbola izy hoanapy io. Dia hitantsika am'izay fa tao rindrina tao na lafo produit anakefatra zany roa amin'ny 25 dollars, zany hoe amin'ny 30 dollars iny dia roa atao amin'ny 250 dollars na le vertex ozy. De tatsika fa efa taty afara vao afaka ny activé an'ilay vertex koa satria tsy tiako tsony ny very vola. De tatsika fa lay efatra tamin'ny 25 dollars no hitatsika ety na tonga n'izy misoratra hoe 100 dollars ety. Efatra ny lafo koa tamin'ilay 25 dollars, fa lay anankiroa vertex le 250 dollars zany tsy azoko tsony fa lasa azony parainko. De io zany miankina amin'ny moyenao fa arakaraka ny level idiranao zany ka manao effort ianao dia na ataoko hoe tsika eto Madagasikara na hijanona amin'ity level anankiroa ety fotsiny ary na mahazo ataontsika hoe 100 dollars fotsiny ianao dia fa afaka manova zavatra amin'ny fiainana zay amin'ny efatra hetsy eo zany, efatra hetsy mahery amin'ny vola malagasy zany. De na anao be de be infini ato amin'ny élévation amin'ny 25 dollars ato ianao. Dia miankina aminao io zany fa mila mividy produit ianao zay le miactivé an'ilay level. Dia ilay système profit passeport ty no manao an'ilay follow up na le ataontsika hoe manaradia an'ireo olona manao inscription amiroanao fa ty roy ty fotsiny no alefanao aparitakanao any rehetrarehetra amin'ny réseaux sociaux rehetra zany ahafahan'ny olona misinscrire amin'ny produinao dia mividy reo. Dia rehefa tena populaire moa zany ny rohinao de mazava hoazy tsy maintsy misy olona misinscrire ao miactivé ny système any de am'izay fotoan'izay anao mahazo an'ilay 100% commission. De atoroko antsika zany hoe ahoana miditra amin'ny back office, miditra amin'ny hoanio laf, miditra ianao amin'ny hoanio life login na sign in, dia ampidirina ny pseudo sy ny mot de passe, cliquena avy hatrany lay hoe login. Tonga ato ianao dia afaka zao zany ny interface vaovao an'ilay izy hoanapy teo aloha. Ary tatsika ety fa ny simple kokoa izy zany reo le olona fa niditra manana olona 320 zany le back office nao tamin'ny izy ho azy izy hoanapy ihany no entinao amin'ity an'io life ty, tsisy données very fa misy kely ihany moa zany ana ohatran'ny referal reo zao nandritra n'ilay fiovan'le système niova indroa masy ty système ty vao tonga amin'izy ohatr'izao zany, zany hoe nisy fiovana anankiray teo ampovoambony dia zao ndray zany ity izy zany version taty farany. Ary niova ihany koa ny tompon'ilay système, hitantsika ny tompony ato anatin'ity webinar ty, webinar na vidéo fampianarana manokana izy no tompon'ny système zany am'izao fotoan'izao ary satria Peter Wolfing zay tompony ty ny tompony tamin'ny voalohany ao anatin'ny groupe izy hoanapy company. Ity rangahy ty ancien marine izy io dia ity ny tompony taloha
dia niova navelany am'izay le système dia niova n'iny rangaha vaovao iny a atao anatiny ty vidéo webinar tamin'ny 26 ty zany a no androantsika 29 ity zany a replay ty a atony anaranao a fampianarana mahakasika amin'ny anazy ty a amin'ny ankapobeny a fomba firesahany an'le le système zany hoe ny titre zany no niova an'iny rangaha iny a fa lay mbola izy foana moa zany ny tompony a fa ipartageny zero zany ny vokatra avy am'ilay système zany dia misy business hafa zany ataon'ny Peter dia navelany am'le rangaha vaovao ty zany a no migerer an'ilay hoanio life sy ireo ataontsika développeur ao anatiny dia miara-miasa amin'ny tompon'ilay profit passport dia tsy zay fa i David Dekel izy zany tompony a dia efa mana groupe manokana ihany koa izy atsika ato a no asian'ireo membre il y a 2 heures misy proof de paiement io a hitatsika ireo Paulo zao reny hitatsika reny ty zao a il y a 12 heures nahazo $2000 atsika reny a maro be any proof na paiement tiany Paulo to $10,000 mahery avy amin'ny income stream number 1 tsy nizay fa lay hoanio life na raha atsika teto ty lay income stream number 1 atsika io a de maro be ny proof de paiement ny anatin'ny groupe any Paulo zay tika mipetraka any Australia ty David $11,000 izy ihany mampiasa ny système ny ihany koa atsika tamin'ny ray andro lasa zay tamin'ny 3 tolakandro $500 mahery dia hitatsika any amin'ny am'raiky folo alina izy lasa tafiditra $2,600 atsika tena enjany izy zany dia ny manaraka atsika reny proof de paiement ty le Jeffrews atsika vertex live reto olona reto zany hoe ianao raha fa membre ny izy hoanio live na izy hoanapo teo aloha dia iny pseudonao sy mot de passenao iny ihany no ampidirina amin'ilay compte hoanio live dia ianao tsy very tsony de compte taloha zany tsisy very na kely ary dia raha iny webinar iny manazavanao fohifohy mahakasika le système miala kely vetivety ataoko teny anglisy ty fa maro sarotra amina le teny malagasy dia tsy maintsy miverina any amin'ny site original zany zao dia mamadika amin'ny fiteny amin'ny teny anglisy atsika ety misy malagasy voalohany tonga de firenena misy anao tonga de idirany amin'ny voalohany ataoko teny anglisy le izy nao login avy hatrany dirina ny pseudo sy mot de passe ny mpandehany dia login zay manavanana anako koa mizatra ny back office amin'ny teny anglisy dia ny ataonao voalohany rehefa tonga ato anatin'ny back office ny hoanio life ianao dia miditra aminay my account dia editenao profil anao dia finoina tsara le izy raha ohatra tenova mot de passe ianao dia ny mode de paiement ato resaka banque compte bancaire no ato amin'ny mode de paiement ato ho an'ny firenena tandrefana rehetrarehetra moa zany dia mampiasa an'ilay Stripe atsika mampiasa an'ilay banque Stripe reo fa rehefa tsy listé eo zany ny firenenao dia ny tsara hitatsika eo misy an'reto frais de transaction reto moa koa arakaraka an'le banque ampiasainao zany dia ianao afaka miconfigurer amin'ny banque nao gasy ety ihany fa ny olana kely izy raha vo banque international hafa le izy dia misy an'ity frais telegramme hitatsika $45 ty le izy zany hoe ianao zany mila mahalafo $100 no mihoatra zany vo possible
manao retrait par banque aty amintsika. De fa raha ohatra ka reo firenena fa voatanisa atao mbany ato reo dia ny an'zareo tsotra kely misy $10 par transaction, misy $30 raha ohatra ka mampiasa telegram ny banque ampiasain'zareo ihany koa zany. Dia hitantsika le différence ana frais izy io satria efa réglé amina fanjakana any Amerika ty système ty dia tsy maintsy manaraka an'ilay règlement rehetrarehetra. De paramétrage ho an'ny olona manana voatanisa eo reo zany dia afaka mamorona compte Stripe. De raha fa tsy manana ianao dia afaka micréer de raha ohatra ka firenentsika tsy tafiditra ao anatin'le izy dia afaka manao paiement alternative ianao ny ama zany banque BV na fanafidiriko ana. Dia fa na izany zany afaka raisinao par bitcoin ihany koa le izy. Dia ny ataonao satria mijanona ao anatin'ny système vola dia afaka ataonao retrait par bitcoin raha ohatra ka tianao azo par bitcoin le izy. Cliquenao am'ilay my wallet ato dia my compte dia my wallet dia ato ianao mampiditra ny adresse bitcoin nao dia sauvegardena fotsiny. Ndray mampiditra ihany tsy afaka miovaova intsony ianao. Ny angaviko dia micréer compte Binance moramora kokoa atsika satria ny première échange international any ianao afaka mamadika anazy rehetrarehetra fa mila activation par téléphone ianao amin'ny alalan'ny karapanondronao sy ny vérification faciale zany hoe ny tarehinao ao anatin'ilay téléphone. Dia activer ny compte-nao tsy limité intsony ianao. De tsy limité intsony ianao amin'inona transaction ataonao. De ny manaraka vita zay paramétrage rehetrarehetra zay de miditra miverina ato amin'ilay my package ato amin'izay ianao. Zany hoe ato ny fidiananao le pack de produit. De hitantsika ny anahy ato le produit anakianina teo ny anahy zany efa activer le telo voalohany de mampiakatra ato indray zany raha vao misy vola to de mety hiditra ato amin'ny farany aho de amin'izay fotoan'izay tsy very makany amin'iza intsony ny commission de tokony ho azoko mandritra ny fanaovako an'ity système ty. Système ty de efa ela ozy 2016 no nisiny hatramintsika amin'ny teny zao ary efa nanova fiainan'olona maro na hijery ianao amin'ny groupe ny Easy One compagnie na hijery ianao ato amin'ny David Dickel ato ny ahitanao proof paiement rehetrarehetra. Ty le tompon'ilay profit passeport atsika misy proof foana ato isanandro vaovao foana. De raha tsara le izy ary afaka andraisanao an'izay. De ny anahy raha mandeha amin'io groupe io ihany ianao de manao recherche ao anatin'le groupe de hitanao ao ny paiement proof koa tamin'izany fotoana zany. Ty zao misy anankiray posteko tamin'ny 5 octobre 2020. De misy koa any ambanimbany any zany ray. Ty koa zao misy anankiray tamin'ny 19 septembre 2020. Atsika afaka rahanao zany iny dia afaka jerenao miseho ngeda ohatr'izao le. De hitatsika paiement tamin'izany fotoan'izany ireny ary araky nambarako teo efa nahalafo anankiroa hafa hoy izy aho tamin'ny Vertex fa tsy qualifié aho de lasa ny parrain nao le izy zany. De zay mahatonga anahy mampiakatra tsikelikely fa ny rariko ho antsika malagasy mijery an'ity vidéo ty dia mba hifantoka atsika amina produit na ataoko hoe le roa voalohany ety
sy mampety anao sy hitanao mampety anao amin'ny fiainanao dia i Davida no manao ny mail rehetrarehetra makany amin'ny filialanao rehetrarehetra sy miditra ao aminao ka nanao inscription tao anatin'ilay profit passeport, zany hoe ilay profit passeport zany no tarika ny olona anao hividy an'ilay produinao. De ny zavatra important ataonao rehefa vita ilay compte izy hoanao na i one new life dia alainao le pseudonao iny, pseudo iny tsy asiana tohiny na mihoatra dia alainao iny de kolena ato dia klikena fotsiny lay hoe save update avy eo, zany hoe kolenao ato izy de save update avy eo dia petake ohatra ny am'izay izy de ny sisa ataonao amin'ny ataonao zany avy eo dia ny drive trafic na ataontsika mandefa trafic be dia be amin'ity rohinao ty mba ahitan'ny olona anazy ary raha miinteresse anazy ny azo commission 100 isan-jato dia manao inscription izy de manaraka ny ohatra ny nataonao rehetrarehetra nazavaiko teo no ataony. Verina kely tsika ato anatin'ny back office momba n'ilay produit miditra atsika atao amin'ny produit de raha vérifier anao hoe ahoana le produit miditra atsika ohatrany amin'ny elevation de tonga ato ianao. Reto le vidéo raha mijeritsika an'ilay paquet teo tokony misy 49 vidéo zany eo dia iny elevation iny zany ireo le 49 vidéo de azonao jerena tsirairay avy reo de afaka téléchargenao eto fotsiny klikenao de télécharge anao dia hoan'ny elevation iny ary hoan'ny produit hafa ty zao le vertex ohatra aseko anao hoe manao ahoana ianao rehefa azonao zany le produit de atafiditra ao anatin'ilay back office le produit anao fa raha vola tsy azonao le izy dia magntany paiement anao izy ohatra mandeha zao tsika any amin'ny ambonin'ny vertex rehetrarehetra hoe vertex live ohatra dia hitantsika mangataka paiement izy de paiement na paiement par carte na paiement par bitcoin dia miandry eo amin'ny 30 secondes eo izy mivalideny zareo an'le paiement anao zany dia activé avy hatrany ianao dia tafiditra ao anatin'ilay pack de produit zay vidinao dia fitiny kely ny mandeha le izy rehefa azonao ianao tonga de afaka miditra aty amin'ny pack farany ambony na miditra aty amin'ny vertex pro connect de am'izay fotoan'izay tonga de azonao daholo ny ambaniny rehetrarehetra sy tianao zany hidiranao arakaraka moyen ny tsirairay avy zay zany ny fandehan'ilay produit dia asaiko anao hiditra amin'ilay back office tsirairay avy afaka tetezinao le back office tsirairay avy ato ny jerevanao an'ireo olona mireferenao sy ny ato ny jerevanao an'ireo package na le level na produit misy an'ireo olona reo. De ny important anatin'le izy ianao indray mandeha mividy an'le produit ihany tsy hoe indroa na hoe mividy intelo na ohatran'izany fa indray mandeha ihany dia samy miala zany arakaraka ny level na produit sy vidinao zany arakaraka an'iny zany ny package misy anao. Zay no amaranako ny vidéo ary zadino ny fandray amiko amin'ny page Jocelyn Andriansonaina profil na Jocelyn Andriansonaina page tatsika ety dia misy an'ilay roy ampiarahako amin'ity vidéo ty na eto ambany eto zay na eo ambony arakaraka ny post hitanao anazy ihany ary partage eo le vidéo raha mahasoanao ary zadino ihany koa ny milike anazy. Manam-piona ny vidéo manaraka indray velomany daholo tompoko.